Ny finoanan'i Kristy no fahazavana vaovao. Nosorana ho mpanjaka amin'ny Israely Davida. Mitsangana ho velona dia nazavanao i Kristy. Nandeha izy nanasa ny masony ka niverina nahiratra. dia faly miarabantsika mianakavindray ry havana manaraka zao vatsim-panahy ampitain'ny radio Don Bosco amintsika izao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy fanahy masina amen. Ombantsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Ry havana, ny fampianarana ny entin'ny tenin'Andriamanitra ao antsika tamin'ny alahady heriny dia momba ny finoana ilay vehivavy Samaritanina. Ary ito amin'ity evanjely vao niarahantsika ny ainy teotia dia mbola miresaka momba ny finoana ihany, saingy lasa lalindalina kokoa sy mazava kokoa hatrany ny resaka momba ny finoana eto. Ambaran'ny evanjely ary fa Jesoa dia mampahiratra ilay lehilahy iray izay jamba hatrany an-kibon-dreniny. Fanasitranana izay mampiseho an'i Jesoa fa izy ny fahazavana ho an'izao tontolo izao izay tonga anjakain'ny aizina amin'ny endrika maro. Araka ny fiheveran'ny jody fa izany dia hoe rehefa mety ho aretina na kely na lehibe dia ozina avy amin'Andriamanitra satria vokatry ny foatana natao. Ity jamba tantarain'ny evanjely ity nefany dia teraka jamba. Dia nametra-panontaniana ny mpianatra Jesoa eto hoe iza no nanota ity jamba hatrany an-kibon-dreniny ity ve sa ny ray aman-dreniny teraka jamba izy? Lasa ny taranaka ve zany no mizaka ny foatana nataon'ny ray aman-dreniny, sa ahoana no eritreretana fa mbola any an-kibo ny zaza dia efa nanota sahady? Ry havana, lavon'i Jesoa izany fiheveran'izany izay zary lasa finoana mihitsy hoe aretina rehetra dia sazon'Andriamanitra satria vokatry ny natao. Ambaran'i Jesoa fa mba hisehony ny asan'Andriamanitra eo amin'ny antony. Koa araka ny fampianaran'i Jesoa eto ary ry havana dia tsy voatery hoe sazina famaizan'Andriamanitra no ny foatana natao ny aretina sy ny fijaliana izay mantsony ny olombelona. Fampianarana lalina dia lalina no ambarany valitenin'i Jesoa eto ry havana. Tsy kapoka tsy akory fa mba hanehoana ny asan'Andriamanitra ho aminy. Tsy misy hafa amin'izany koa tamin'ny nararian'i Lazara sakaizany. Araka ny voalaza ao amin'ny Masina Joany 1:17 dia hoe tsy afara amin'ny fahafatesana izany aretin'izany hoy Jesoa tamin'ny mpianany, fa ho voninahitr'Andriamanitra sy mba hanomezam-boninahitra ny zanaka. Ny jody tao amin'ny testamenta taloha izay mbola tsy nalala momba ny lanitra sy ny afo be dia nihevitra fa eto an-tany ihany ny valisoso ny sazy, ka izany no nahatonga ny apôstôly izay jody anontany an'i Jesoa. Isika koa ry havana na dia efa kristianina aza, mety mbola misy ametraka fanontaniana toy izany, ametraka fanontaniana toy ny sasany hoe angamba nisy adosona natao matoa ny aran-doza, angamba be loatra ny foatana vita ny adosona natao matoa ny aran'ny areti-mandoza sy ireo karazana loza samihafa miseho eto an-tany. Tsaroko eto nisy fotoana nandalovan'ny areti mifindra, aretina koa io natao hoe mareka ny anarany, izay nandripaka akoho maro. Nisy olona anankiroa samy niompy akoho betsaka, dia ny an'ilay anankiray lehilahy tsy nisy naninona ny konompiany, fa ilay faharoa vehivavy dia ripaka tsisy niangana ny akohony. Dia olona lehilahy tamin'ilay ramatoa hoe mibeba moa mibeba fa izany no anton'izao, jereo fa maty daholo ny akohanao, mila mibebaka ianao. Ry havana, isika dia tsy afaka hitsara olona, fa Andriamanitra irery ihany no mpitsara marina. Izy irery ihany no mahita ny eo am-po,
ny tsirairay koa no afaka hitsara tena mahatsiary tena ho diso na tsy, kanefa i Kristy eto dia nilaza mazava fa tsy adsonona ray aman-dreniny na ny zanany na tonga azy miteraka jamba, fa mba iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Valiteny tsy misy hafa amin'ny voalazany teo koa no ataony Jesosy amintsika ry havana. Tsy mba hain'Andriamanitra manko ny mahary ny ratsy na ny fahafatesana, fa ny manao ny tsara sy mamelona ihany no hainy. Matoa velany tranga ireny zavatra ratsy ireny fa tsy nosakanany, dia satria manana ny heviny izy, araka ny teny soratra masina ihany hoe ny hevitro tsy fevitrareo hoy ny Tompo. Ny hevitra mampikasan'Andriamanitra fantatsika ry havana dia ny hamonjy antsika olombelona amin'ny alalan'ny zanany maty nitsangako velona amboninahitra. Azo sy ahivina eto koa ny tantaran'ny Josefa patriarka izay tandinjony Jesosy raha teo. Raha iverenana kely io voalaza ao amin'ny bokin'ny Jenesy 10:7 dia ilay rahalahin'i Josefa zokony rehetra nandeha nanary azy ary nivarotra azy, dia tateoriana nisy misary tany amin'ny tanyrazany zareo, dia maty misary izy mianakavy, dia lasa nandeha nakany Ezipta, dia niona tamin'i Josefa, ary Josefa tamin'izay tsy fantatra izy ireo tsony. Tamin'izay Josefa dia niteny tamin'izy ireo hoe aza tezitra amin'ny tenanareo. Izay nataon'i Josefa tamin'ireo rahalahiny, aza tezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo ahy aty Ezipta, fa ny hamonjy ainanareo noho ny nampandehanan'Andriamanitra ahy elohanareo. Zay moa no nambara teo ry havana hoe saika maty mosary tany amin'ny tanindrazany mantsy izy mianakavy raha tsy zany. Ry havana, ain'Andriamanitra foana ny mampiasa ny zavatra rehetra, na dia manahirana antsika na dia ratsy aza, mba anasoavan'ny olona an'izay ty azy. Hitantsika moa zany araka ny voalaza masinda Paoly eo amin'ny 2:9-20. Ny fampianarana manaraka ry havana dia hoe momba ny finoana, ny fifandraisan'ny olona ny finoana, ny fiainan'ny olona ny finoana. Andiniantsika ny tenantsika ihany koa zany hoe eto amin'ny evanjely dia mizara sokajy efatra ny olona voalaza eto amin'ny evanjely, araka ny fihetsika ny tsirairay manoloana ny mazava, manoloana ny Jesosy rehefa avy nanao fahagagana tamin'ny nampahiratany no mason'ilay teraka jamba. Ny sokajin'olona voalohany dia ireo mpiara-monina amin'ny lehilahy ilay teraka jamba io. Gaga sy talanjona tokoa izy ireo mpiara-monina zany, nahita azy jamba mpangataka teo aloha, fa izao kosa dia tafatsangana mahiratra indray. Dia hoy ireo taminy, aiza moa zany lehilahy zany? Dia tsy fantatro izy. Dia vitan'izay ny andrety mpiara-monina, gaga fotsiny izy, fa tsy mba nanohy ny fitadiavana an Jesosy, tsy mba nisy etaeta-panahy te alalan'i Jesosy izay hitany fa fahagagana miariary no nataony. Takan'izany koa tsika ry havana, mba gaga tsika mahita ny fahasoavan'Andriamanitra ary maniry an'izany mihitsy ary, fa raindray dia mijanona eo tsy mitohitsony, ary tsy misy etaeta-panahy te alalan'i Jesosy mihitsy, dia farantsika mitovy amin'ny tsy mino ihany. Nisy koajin'olona faharoa dia ny ray aman-dreny ilay teraka jamba, ilay jamba sitrany zany. Izy ireo dia nanamarina fa zanany tokoa izy io ary teraka jamba, fa izay fomba nampahiratana amin'ny masony sy izay olona nanao zany dia lazainy fa tsy fantany, fa nahiliny any amin'ny zanany izay efa lehibe ny fanohizan'ny farisianina ny fanadiadiana,
anka tsimba nanohy ny tady ny marina momba an' Jesosy izy ireo so voatery hijoro vavolombelona araka nyvalaza tamin'ny evanjely teo mantsy dia hoe matahotra ny ray aman-dren'ilay jamba so vororoy ka ho voaroaka hiala amin'ny sinagoga. Ry havana, fakapanahy mety mahazo atsika koa ny tsy te ho voaroroy ka ho voatery hijoro vavolombelona amin'ny fitsarana raha nahita maso zavatra tsy rariny nataon'ny sasany dia aleontsika hijanona ho jamba eny ihany nefa efa manana ny Kristy ho fahazavana isika dia tsy sa manana ny Kristy ho fahazavana nefa tsy sa mijoro amin'ny fahamarinana, tsy sa mijoro amin'ny rariny sy nitsiny. Nisy koa tsy fahatelo ry havana dia ny farisianina nanao fanadihadiana lalina izy ireo ary nanao fanadihadiana lava mihitsy araka ny entantsika tamin'ny evanjely teo na fanadihadiana tamin'ilay teraka jamba zany na tamin'ny ray aman-dreniny nanao fanadihadiana izy ireo kanefa saratsaina ka vaky roa. Ny sasany tsy nihinan'i Jesosy avy amin'Andriamanitra na dia nanao fahagagana aza satria hony mpanota nandika ny sabata izy noho izy nanao feta tamin'ny rorany. Anisan'ny asa 320 voarara tsy azo atao amin'ny andro sabata manko ny mameta feta koba ka mitovy amin'izany ihany araka amin'ny fiovasan'ny farisianina niny nataon'i Jesosy izay nameta feta vovoka tamin'ny rorany. Ny sasany tamin'ny farisianina kosa nefa mba nino fa tsy mpanota izy matona havita izany fahagagana izany. Ry havana, ary sika mba ahoana? Mba manao fandaliana-pinoana ihany sika, mba nianatra katesizy ihany sika, nefa ahoana ny fampiaran'izany eo amin'ny fiainantsika? Mba vita sakramenta ihany sika, nefa ahoana ny fiainantsika ireo sakramenta efa andraisitsika? Efa mba fahazavana eo amin'ny manodidina antsika ve isika amin'ny hatsaram-po sy ny fahamarinana ary ny fanaovana ny rariny tahaka ireo kristianina tao Efesy araka mivalaza mivaky teny faharoa moa zany nalaina tao amin'ny Efezianina 5:15 ka hatramin'ny 7:10. Ndreo tafaverinao amin'ny aiza na arsika zany hoe enti-pahazarana fotsiny na matimaty na manadiny batemy sy ny mahany Kristy antsika. Nisy koa tsy fahefatra farany ry havana dia ilay teraka jamba izay modely filamatra ho antsika pino. Nijoro vavolombelona ny fasitrana n'ilay jamba izay nahiliky ny fiarahamonina teo aloha ary vao mainka nahita misimisy kokoa. Nisokatra amin'ny masom-panahiny satria nahitan'i Jesosy indray izy ary nanao fehikempinoana fa mino an'i Jesosy zanak'Andriamanitra izy. Ry havana, izany no tena fahiratana tanteraka satria ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala n'Andriamanitra any marina sy Jesosy Kristy izay narahany. Amafisa Masida Joany moa zany amin'ny 7:17 vao mainka nanao fahagagana lehibe aza iteraka jamba satria nikohaka nitsoaka ny Jesosy izy. Nijoro vavolombelon'ny finoana ny Jesosy izy. Io fihetsika io ry havana dia fihetsika nataon'ny mady namangy an'i Jesosy voateraka. Hita zany eo Masida Mateo 2:2-12. Fihetsika isan'ny manana ny anjara toerany manokana satria ny mitsoaka dia mikohaka amin'ny tany. Fihetsika izay atao amin'Andriamanitra irery ihany. Araka izany ry havana dia tsy ny masom-bata ny lehilahy ity ihany no nisokatra sy nahita, tsy ny masom-bata n'ilay teraka jamba ihany no nisokatra sy nahita, fa ny masom-panahy mihitsy anka nalala ny Jesosy ho zanak'Andriamanitra izy. Ary tsika manoloana an'izany ry havana mba manahoana ny fifandraisantsika n'Andriamanitra, mba sa manao fihetsika tahaka an'ity teraka jamba ity ve tsika rehefa mideran'Andriamanitra na mitsoaka n'Andriamanitra ary afaka mikohaka amin'ny tany tahaka ny nataony'ity lehilahy teraka jamba ity ve isika? Ry havana, aoka ho dafintsika ny ohatra tsara ny men'ity teraka jamba sitrana ity, sady azo lazaina fa isika tsirairay avy no ambara ny ho lehilahy teraka jamba ka sitrana io, satria isika
dia teraka jamba ara-panahy tao amin'ny maizina fa jentily ny razantsika sainga no hazavain'Andriamanitra izay fahazavana isika fonina tao batemy ka tonga fahazavana tahaka azy raintsika ka adiditsika ny mandeha amin'ny mazava isan'andro vaky fa tsy kambakambana amin'ny asa maizina hoe masidapoly amin'ny vaky teny faharoa amin'izay isika dia mba amiratra ka hafanazava ny hafa indrindra ny tsipino ny natongafako Jesosy dia mba hahiratra izay tsy mahiratra ary ho tonga jamba izay mahiratra. Inona moa no dikan'izany? Mba hahiratra izay tsy mahiratra. Ny ambarany dia ilay jamba teraka sy isika rehetra izay mino satria rehefa minontsika dia mahiratra ary ilay hoe ho tonga jamba izay mahiratra dia ireo izay mana maso kanefa mininikipy eo anatrehan'ilay fahazavana izay tsy iza fa i Kristy Jesosy ihany ilay fahazavana izao tontolo izao. Engany ary izao karemy nataontsika izao mba andinihantsika ny tenantsika misimisy kokoa ary indrindraindrindra mba ahitantsika ny fahazavan'i Jesosy Kristy izay manazava antsika ka hatonga antsika hahiratra tahaka ilay jamba nosotran'i Jesosy. Amen. Mba tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary mba tsika mandrakariva ny tsodranin'Andriamanitra mifan'ny zavatra rehetra ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Hitantana ny diantsika ny Jesosy Kristy isaorana ny Andriamanitra.